Salama daholo e. Androany zany no fanadihadiana kely mikasika ny fifidianana filoha andafy sy Madagasikara. Ny zany fifidianana andafy hitanareo moa zany ny hitatsika natsika nahita de ny fizotrany hita amin'ny France satria ny gasy francophone sady be deabe na France de be deabe nanaraka akaiky an'le izy. Tamin'ny fifidianana ty de tena nanaraka akaiky mihitsy ny gasy satria nisy ny extrême droite ny Marine Le Pen Seklany Seklany de tena ina moa zany ambody télé ny gasy zany mijery an'le satria raha lany teo Marine Le Pen de mety ho sahirana any ny gasy tsy de milamina taratasy no visa na renouveler titre séjour na angataka titre séjour na le groupement familial rehetra rehetra de tena ina moa zany natahotra be zany gasy tamin'izy iny. Fa ny zavatra azontsika tsoahana tamin'izy iny tamin'ny fifidianana iny ohatra ny Madagasikara malatsika de ny olona mifidy ny andafy de tena mandinika hoe inona le projet, inona le programme le mpitondra. Zay ny zavatra hitatsika to sy tena any amitsika zany de tena gisitra lavitra beteana afarany ambany mihitsika fa de ny olana de tsy mba mety tonga saina mihitsy ny bady sy ny vendrana fa de ny sasany foana manambany nefa saminy rahantsika nahita hoe ahoana fifidianana Madagasikara fifidianana filoha any Madagasikara de hoe iza malazalaza ao de am'zao amin'ny 2023 zany zao ny atsika zao de tena tsy meritreritra mihitsy hoe mety misy mpitondra hafa manana programme manana compétence manam-pahaizana manana ny ino moa zany capacité sy ny personnalité anaovana an'io tsy meritreritra an'izany mihitsy tsika am'zao fa ntsika zany am'zao fotoana zao dia iza moa Iany Rajoelina sy Ravalomanana zay neritreretintsika to zao reo bandy reo nefa samy tsy nahita fianarana ny ray tsy manana PCP ny ray tsy afaka BPC sady tsisy zavatra hitanareo teo tsy zavatra nataony Iany Rajoelina teo fa c'est du n'importe quoi tsisy afaka hitena mipetrapetraka atao tena tsao mihitsy le izy fa zao en 2023 tsika de mbola Iany Rajoelina sy Ravalomanana ina ny antony satria reo no fantatra reo no hita amin'ny télé reo no hita eno amin'ny radio sy hita mandehandeha zay ihany tsy hitreretina mihitsy hoe inona ny zany programme napetraky Iany Rajoelina de ahoana ny réalisation ahoana ny fandehany inona zavatra nataony teo ny bilan zany ny zavatra nataony tsy mijery an'izay mihitsy de aveo koa ohatra Ravalomanana de hoe ahoana ny bilan Ravalomanana tamin'izany fotoana zany zany ny kapakambary tsy haiko mbola 300 fa am'zao fotoana zao arivo ka raha 300 ny talopambary tamin'izany fotoana zany tamin'ny andro Ravalomanana tena mahay mitondra be Ravalomanana nefa tamin'ny andro Tsiranana no ariary telo kapakambary de nidina foana io hatramin'izao miakatra moa zany nidina ny farim-piana ny gasy ny anandra de miakatra koa ny kapakambary am'zao fa tsy hoe no mampahay ny ina moa i Ravalomanana mitondra no natonga kapakambary 300 zay zara tsy azony gasy mihitsy zay fa le niveau de vie ny gasy midina tamin'izany fotoana zany mbola 300 fa zao tsy fa catastrophique tamin'ny andro Ntsarana hoa ariary telo ny kapakambary zay ny zavatra niainanay tamin'izany fotoana zany ka raha zao zany ifiditsika ny amin'ny 2023 de inona zavatra natiny saitsika Iany Rajoelina sy iza moa Iravalo zay satria niendrika ny jerenareo hoe io zany ny fantatsika io hitatsika eo de hoe de miteny be lehibe ny teny hoe ka iza ara ny fidina eo iza ara fanga moa zany raha vao tsy hita endrika raha vao tsy hita malaza de tsy azo fidina zay no mabady atsika gasy zay no mahavelona atsika gasy raha vao mentrana fanontaniana ahoana ny amin'ny 2023 de ahoana fandehany de hoe iza moa fa tsy Iany Rajoelina sy Ravalomanana nefa reo efa hitatsika ny bilan fa catastrophique daholo tsisy lavana azy isy afaka hiteny afaka manao direct eto afaka hiteny ve hoe nety be ny fitondrany Iany Rajoelina de afaka miteny koa afaka manao débat koa hoe nety ve ny zavatra ino moa zany nataony Ravalomanana fa catastrophique daholo izy roa reo anatin'ny 20 taona Madagasikara de dobo am'izao fotoana zao de tikotenina am'le hoe aoarina amin'ny fifidianana amin'ny andafy ny andafy tompoko de tsy le olombelona nijerena fa inona le programme de zavatra nataony olona tamin'ny iza moa Emmanuel Macron de hoe ahoana ny bilan resaka zalahy teo pouvoir d'achat
resaka zala ahoana nina moa zany ny écologie, inona ny projet-ny Macron mikasika écologie, resaka izy teo hoe ahoana ny projet-ny Macron mikasika ny immigration, de inona moa zany amin'ny croissance économique, de namaly moa Macron hoe nisy crise ny inona moa zany Covid, de aveo koa nisy koa nisy inflation, de guerre en Ukraine koa niteraka inflation rehetra nanazava izy bilany mikasika, de mihaino ny olona de miezaka mandray le zavatra teneny ny olo ahoana maro ny tena fandehany, ary izy efa manazava miaraka amin'ny chiffre mipetrapetraka ny azony chiffre. De aveo Marine Le Pen, de hoe ahoana ny Marine Le Pen zany, de ny olona zany mantana inona programme anao, inona tokony ataonao am'zao, adiniko tamin'ny resaka Macron, de hoe ahoana nina moa zany le retraite Macron il proposé hoe retraite à 65 ans, de menimenina ny ina moa extrême gauche ny mpifidy Mélenchon tsy mety zany, na le izy moa Le Pen koa ary menimenina, de ohatra reo azo ataotsika progressif zany satria ny zavatra concret na tianareo ry frantsay na tsy tianareo de déficitaire ny caisse de pension ny France. Karaha ohatra mbola janareo amin'ny enimpolo taona na roa amby telopolo taona retraite io de tsy ho tafa mihitsy tsika na tianareo na tsy tianareo. De zay ny masanafa ny filoha gasy sy ny filoha vazaha. Ny filoha gasy de hoe omena zao nareo, atao zao tsika zao, ampiakaritsika ny ina moa zany ny karamam-panjakana, amboaritsika zao, tsisy plan mihitsy hoe aiza le vola anaovanao an'izany, ahoana ny ahafahanao mirealiser an'izany. Fa raha président vazaha no miteny hoe ataotsika an'izao, efa fantatrareo fa déficitaire ny caisse de pension amin'ny France am'izao fotoana zao, ka tsy maintsy manao an'izao tsika. Na de marary anareo ary miasa hatramin'ny 5 taona. Io moa ny akamon'ny frantsay satria aty Suisse 7 taona tompo retraite ho an'ny lehilahy, 9 taona ny retraite amin'ny vehivavy, tsisy mikorapaka ny olona satria ny olona efa civilisé, ny aty Suisse efa matsapa hoe ny intérêt ny économie ny global fanjakana jena fa tsy za hoe za zany hoe za tsy asa fa ina zany 7 taona zany fa za tsy efa reraka be za zao zay ny aty fa ny tombotsoa rehetrarehetra. Ary mbola azavaiko zay resaka fahasamafiana ao amin'ny frantsay sy ny Suisse amin'ny resaka toetsaina. Ny frantsay de hiady ho an'ny tenany tsy asa 35 heures, hiady ho an'ny tenany hoe tsy andohany zao, hiady ho an'ny tenany tsy andohany zao, fa ny Suisse tena tsy zany mihitsy, fa hiady izy mba hampandroso ny firenena, mba hampandemiko ny économie, de zay mahatonga Suisse manan-karena lavitra sy structure lavitra mihoatra na France. Raha mihoatra na France ny izy moa mihoatra ny Suisse ny la France tena inao zany tara 1 siècle na 2 siècle korea amin'ny fandrosoana, fa mbola iresaka an'izay andra mandeha satria be de be nina moa zany ny francophile amin'ny malagasy. De inona zavatra natao mpifidy tamin'ny fidianana présidentielle io, de alainy zareo mihaino zareo ny programme, inona programme izy Éric Zemmour, inona ny programme ny Valérie Pécresse, ny izy moa Anne Hidalgo, de inona ny dasy aloha vetivety. De manontany izy hoe inona ny programme ny Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, i Mélenchon, Le Pen, i Macron, de jereny tsirairay ny olona mamaky mihitsy, ary mijery efa manao mitinina na mijery amin'ny télé, de mijery ny olona hoe inona programme an'ity, hoe ohatra za zao ny olona écologiste, de hoe inona ny projet ny Macron mikasika ny écologie, inona ny projet ny Zemmour amin'ny écologie, de raha za inona moa zany position ko olona extrême gauche, de inona ny am'ireo candidat rehetrarehetra no mety mifanaraka amin'ny zavatra tiako. Zay le zavatra nitranga teo. Fa ny gasy zany de iza no manao spectacle Jerry Marcos, feno stade Jerry Marcos, de mizara t-shirt, de zay olona le kamakama reny ana le bebe ny fokotany reny miana 25 000 de mifidy. Zay ny zavatra tena mabado ny gasy. De lazara foana zao vendrana be zany, bado be.
misy olona tsy mahafantatra zay tsy mahita zay ambony tany hoe inona programany any rajoelona, inona ny programany izy moa raha valomanana tsisy fantatra ambony tany am'izao tsika miteny zao zao be de be ny eo amina commentaire hoe ifidany izy moa raha valomanana de fantatra isany hoe inona ny programa raha valomanana amin'ny 2023 am'izao io inona programa tsisy programa izy am'izao tsisy ninina fa de la tety fotsiny hoe iny dada iny dada mavita zavatra dada iny mavita zavatra de le bilan tany amin'ny 2009 inona naovana référence de hoe tam'izany fotoana zany kapokambary araka temiko teo hoe 300 kapokambary tamy 2009 de dikan'izany de mahay le mpitondra bady be zany tena bady be zany de tsy vitany le hoe samy be lehibe ny candidat teo de rehefa tsy lany ara le candidat sasa fa nankoroa niakatra de ina koa nataon'ny frantsay na tsy candidat le nofidiny ara no hiditra deuxième tour de eo izy mandinika koa izy amin'ny anakoroa reo izy fanaraka am'le projet tiako inona le fanaraka am'le frère tadiaviko hoe raha za zany ataotsika hoe droite a zany hoe na extrême droite de hoe izy fanaraka am'reo kokoa amy zavatra tiako atao zay no nataon'olona teo nandinika dolo na programme de rehefa nandeha ny débat présidentiel de hitanareo ny débat reny fa tena débat mipetraka chiffré daholo fa tsy afaka hiteny fotsiny hoe amboariko an'izao atsy amboariko avec quoi ny Madagasikara efa tena fotsiny hoe amboariko ny poplenareo ataoko miamiatsy ataoko zao de hoe de mifidy satria bado le niveau mihitsy zany mbola ambany ka reo olo reo tsisy nasany teny mihitsy amboariko an'izao reo anakireo candidat reo mihoatra ny Madagasikara tsisy niteny an'izany reo fa matoy izy miteny chiffre hoe atomboko an'izao ny karaman'ny fonctionnaire de am'izay fotoan'izay de hoe avec quel argent de hoe alaiko amy taxatsy de manao an'izao équilibration ino moa zany équilibre budgétaire natao fa reo président reo tsy afaka miteniteny fatany reo promesse fa raha ohatra manao promesse reo da tonga amy fotoana amin'ny toerana izy rehefa avy eo ka tsy fanaraka am'le zavatra nytenenina de korotany olona aongany olona zay mahatonga tsy miteniteny fa Madagasikara afaka miteny zay tiany tenenina nataony miamio nataony an'izao io asina train asina tramway asina ina moa zany sambondanitra makany amy volana andanany gasy de mino daholo ny gasy satria bado zay le izy ka ny tena hoe votoatany le vidéo de zao ny gasy mifidy le tarif fotsiny hoe ino ny rajoela bogosy izy iny ino milaza izy fa nao miami viditsika iny fa ny filanany frantsay hitanareo teo zany hoe ny andafy zany de mandinika hoe ina programme an'la ina programme ala iza daholo azavao de eo zay le fandehan'lizy sura daholo